Faly mifankahita aminareo indray amin'ny alalana zao sary sy feo zao sady manona ny shalom ny fiadanan'ny tompo Jesosy tonoana amintsika rehetra fanginy zao sary sy feo izao na ianareo izay mijery ny famelabelarana ety amin'ny Facebook na ianareo manaraka ny YouTube tonoana amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo Jesosy ilay nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana. Amen. Misaotranao zay tompo ray masina tsara indrindra ary mbola ny anaran'i Kristy Jesosy no mbola afahanay mifampizara sy mifanoro mandray hafatra avy aminao amin'ny alalan'ny tony tambatsotra itony. Tahiny teny tahiny toe-ponay tsiraray avy ianao no mamelabelatra ny lohevitra ary ianao no manisy ny tompo kase any antsefatsefaky ny teny ihany hatramin'ny antsiprian'ny zanapeo sy ny tsindrim-peo rehetra ahafahany zany mitondra akom-pamonjena eo amin'ny fiainanay. Ny aja sy ny dera dia anao reny ihany raitsy to naniraka ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Alleluia. Amen. Faly zareo anao an'ity fandarana ity sy anapotsipotsitra famarinana amintsika indray androany. Ny famarinana hitondrako fanazava-kevitra tsotra amintsika androany dia mikasika an'ireny le évangélisation manakoako be sy tsindrina amin'ny alalan'ny publicité sy zavatra ohatran'ireny. Asinako ny be mihitsy ankalazaina be mihitsy refidrefitra ny publicité ny afisy marevaka dia marevaka ny kianja na ny salle izay andraisana olona dia feno ranty manaitaitra sy mirefitra be mihitsy tena hoe décor amin'ny tena hoe raha ny maso mijery ka tsy manana masom-panahy, tsy manana discernement, tsy manana n'ilay ody maso any amin'ny boky ny apokalipsia fiangonana 7 Asia Mineura izay naseho an'i Jaune apôstôly Jaune. Raha tsy manana ny fanomezam-pahasoavana dia avy hatrany zany tonga dia tratran'ilay effet spéciaux ary tonga dia tena hoe wow, tonga dia illuminé, zany hoe ny tiana ambara amin'izay illuminé zay dia ilay hazavana mahajambena zany ilay effet spéciaux avy hatrany dia mampitaraboka ary zay le hoe mampitaraboka izay zany mitaraboka izay dia avy hatrany dia mampiankohoka. Eo indrindra no hitondrako fanapotsipotserana tsotsotra ho antsika sy fanazavana tsotsotra amintsika. Voatsely isika dia nampiainina animation zay hoe ampiainina izay animena. Tanareo le hoe dessin animé dia ny dessin animé moa fantatsika fa ankizy no mijery an'izany dessin animé zay. Ny ankizy dia amin'ny maha-ankizy azy dia tsy autoritaire izy eo amin'ny fiainana. Ny ankizy amin'ny maha-ankizy azy dia tsy sahazany ankizy ny vetikanina fa ronono ny sahazany ankizy. Misy heviny daholo zany zavatra ambarantsika izany ny ankizy amin'ny maha-ankizy azy dia bedesina sy baikona sy orientena tenenina amin'ny de A à Z hoe zao atao dia iny ataony. Zay ilay fitaizana. Dia hoy teo hoe voatsela isika dia nampiainina ny vahoaka malagasy, animena no animena ho fiainana ny vahoaka malagasy, nampidirina tao anatin'ny fiainana ny vahoaka malagasy andavanandro zany. Ary amin'izao vanim-potoana fampizarantsika sy amakafakantsika izao dia saika isan-kerinandro, isaky ny jour férié, tsy misy tsony zany creux, tsy misy tsony lavaka fa isaky ny misy repos kely dia efa misy animation
ny tsenany vahoaka malagasy. Vao mitsirika zany io lohanao io a, vao miratra vao masonao io a, de afisy a, zay le animation. Vao mitsirika sy vao miratra vao masonao io a, dia chaîne sy télévision évangélika. Vao mitsiry sy mipotra sy mihetsika kely lohanao io a, de discours fampanantenana ny amin'ny kitapom-bolanao a, ny sy ny sisa be da be ny aretinao a, ny mosavy ny voroka sy ny sisa. Za tsy miteny hoe ratsy zany, fa izay mihitsy ilay animation. Gravy amin'ity animation ity a, dia toy ny resaka hoe asiana vy mamay ianao, petahana tatouage ianao, fa any amin'ny sainao le izy. Aveko tsara hoe ny gravy amin'ity resaka animation ity a, dia fandemetsaina, fandemetsaina. Averiko farany hoe lavage de cerveau. Ohatranao na fipetraka izay, tsy ilay cerveau namoronanao tao amin'ny sany idena no hitombonao, fa misy façon de vivre, misy fitondran-tena aletika sy arafitra akatoerana hanao antanatohatra ao amin'ny atidohanao. De izay ilay dessin animé. Eo indrindra isika satria ny fivavahana mikorina sy misy amin'izao vanim-potoana iresahantsika izao sy vaninandro farany a, isy ny reveil. Tsindrika ihany koa fa mira mizotra amin'izay ny reveil a, tahaka ny pejy sy ireo izay mitory ifoazany reveil ary mitory arak'izay hoe reveil mifo any amin'ireny tsiraray ireny a, miara-dia sy miray lalana amintsika en parallèle amin'izao vanim-potoana farany izao a. Mira zotra amin'izay a, dia ny fanompona misy a, dia resaka animation. Eo le danger, mila voray atsika zay, animena ny culte, zavatra organisena sy atao manaitaitra. Zay zavatra izay nefa dia fomba fiasan'ny démonie. Mampiasa effets spéciaux izy, mampiasa publicité izy, mampiasa organisme izy, mitady sponsorine izy, miditra misehatra marketing izy, sy ny sisa be da be. De zay ilay no resahantsika teo hoe effets spéciaux a, mandranty sy mandravaka n'lay ivon'lay fampiratiana nataontsika tao anaty fomiteny teo hoe dessin animé. De variana amin'izay ny ankizy a, adino ny fianarana, adino ny raharaha, adino ny 3 points de suspension sy ny sisa be da be hatrany hatrany, fa lasa passive amin'ilay dessin animé izy a, ary mitombo amin'ny zavatra rehetra voizina ao anatin'ilay dessin animé izy. De iny dessin animé iny lasa façon de vivre, iny lasa fiainana andavanandro, iny no lasa principe fiainana, ary iny no fitombony sy fialebiazana. De izay le hoe vao apetaky ny vy mamay a, efa donto ny saina. Vao apetaky ny vy mamay a, ny fisainany sy ny fieritreretana. De tonga hatrany amin'ilay ambaran'ny soratra masina hoe misy lalana iverin'ny olona fa mahitsy kanjo, lalana makany amin'ny fahaverezana no hiafarana. Tamin'ny farany teo isika dia no animera tamin'ny vahoaka malagasy ny Africa Tour 2024. Zay zany no akatsika analizy tsotsotra androany Africa Tour 2024. No zavatra mahagaga ny resaka hoe Africa Tour itony a, plus précisément moa zany de hoe Tana na Tamatavy na tsy fantatra eto Madagasikara zany. Zay le izy raha préciseko, miditra détail zany. Ny mahagaga de mbola tsy naheno mihitsy hoe Maghreb Tour any amin'ny faritry Moyen-Orient iny zany, na ohatra ihany koa hoe Inde Tour, na hoe China Tour, Japonaise Tour any amin'ileo le faritra mafapana zany. Fa aty Afrika foana ry zalany manao tour Africa Tour
2024 makaka ho afa ty Afrika foana zany zalany manao toro de mifandimby manao toro aty Afrika ny karazana profeta, ny karazana mpisorona, ny karazana dénomination isan-karazana, ny karazana mpampiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ny karazana mpanova sexe, ny karazana mpanjeranjeram-pino, isan-karazana ny olona tonga manao toro aty Afrika, manao toro eto Madagasikara ary mandeha partout mihitsy ry zala 2024 tsika zao Afrika toro. De isaky ny volokodiny avy na fotsy io na mainty io na maramaro io na orange io na peau rouge io na zay te hanapatra sy hanao toro de mandeha partout eto Madagasikara daholo. Fa nisy fotoantsika nampianatra teto ny bokin'ny Apokalipsy toko 17 sy ny toko 17 ny resaka Biblia, ny marka 19 sy 900 ny amreo lo folo ny G7 ny G20 ny G6 ny tandroka folo ny 7 corna fandraisantsika teto daholo zany de tam'izany tsika nanasongadina hoe ny fiaraha-miasa ny mpanjaka sy ny faux prophète, ny fiaraha-miasan'ireo fanjakana sy ny faux prophète, tout est autorisé ao anatin'izay fiaraha-miasa zay. Ary naka ohatritsika tam'izany hoe ny fampahoriana atao Egypte neka fiaraha-miasa ny pharaon sy ny faux prophète ny pharaon zay namadika ny bâton ko serpent izay fahagagana ihany ko nataony Mosesy namadika ny bâton an'ny Arona ho serpent. Zany hoe misy usurpation sy plage ao anatin'izany. Ainsi de suite ny histoire rehetra atao amin'ny Baiboly de zay foana hoe fanjakana sy faux prophète miara-miasa. Iasirosy mpanjaka nanana ny faux prophète izy. Lay pampahory sy pampijaly any amin'ny bokin'ny Daniel Nebukadnezar de niara-ny asa tamin'ny faux prophète ny ihany koa izy ny mpimasina hatrany hatrany eny fa na dia ny fanjakana romanina zay nanomba ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana de niara-ny asa tamin'ny farizien faux prophète ihany koa. Tiako voray ianao zany message zany hoe tsy misy zava-baovao ety ambonin'ny tany fa ny taloha ihany ny fiainana. Afrika toro normal raha manao toro eto Madagasikara daholo ro karazana prophète be da be isan-karazan'ireo anjaranao no manao discernement hoe faux prophète ou non. De be da be mihitsy anareo no sodoka sy tafiditra lalina ao anatin'ireny animation ireny, reny dessin animé ireny. De le izy moa akapareny zareo amin'ny verset biblika foana hoe mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ohatra hoe amin'ny Matthieu 24:24-14 de hoe tsy maintsy hotoriana amin'izao tontolo zao amin'ny fanjakana maneran-tany ity filazantsara ny fahamarinana ity izay vao tonga ny farany. Fa le contexte tsy azavaina ampiny mihitsy fa raha mamaky ny Luc 21 anao de hoe nikitana iraraka any amin'ny bokin'ny Apokalipsia de misy an'ireo 144 000 ireo no mahazo ny ordination sy consacré, mahazo ny autorité sady tsy resy lahatra amin'izany hoe nareo no hitory ny fahamarinana hatrany am-parany tany. Za de mitory amin'ny alalan'ny tony Facebook tony ary tonga hatrany amin'ny farany tany fa tsy izany no atitré amin'izay partage no ataoko fa za miteny aminao ary midevoile aminao fa ireo tena atitré sy manana ny autorité amin'izany de ireo 144 000 rehefa miraraka ny kitana ao anatin'ny grande tribulation de izy ireo no entin'ny fanahy mitondra ny filazantsara any anefitra amin'ny alalan'ny autorité divine sy ny hery avy any ambony mitory hatrany amin'ny farany tany zay vao tonga ny farany jugement dernier. Décoder kely aho zany bokin'ny Apokalipsy sy ny processus ny salut manoloana ny magoy izay tsy ndrindreo mpanao toro mandeha partout eto Madagasikara.
de tamin'ny alalan'iny Afrika atoro iny a raha ohatra ianao mivoaka kely eo tokotany de hitanao a ny fiara raitra de raitra zay lay effet spéciaux ny Cayenne wow ny 4x4 V8 isan-karazany mihitsy de toute sorte mirazotra amin'izay moa de aloha avy any ny ampahafolon-karena mirazotra amin'izay a ao anatin'ilay dessin animé dia animena ilay mpino animena ny mpino tsiraray a amin'ny alalan'ny fanetanana ny anatin'ny louange sy ny zavatra be da be isan-karazany eo indrindra asa raha tadidinareo a ilay tiktok na oraka be mihitsy hatramin'ny David Guetta ary tsy vitsy ny gasy a niara-nirona niara-nanonja tamin'izany comment ne pas te louer comment ne pas te louer hatrany anaty boîte de nuit zay lay animation atao animation ny tononkira Jesosy Kristy atao ao anatin'ny animation animena amin'ny alalany zavatra ohatra zany mpino de miara amirony daholo comment ne pas te louer fa iza le louena eo nareo mieritreritra mantso hoe tafiditra ao anatin'izay animation izay de manandra tananao de mikikika sy mihirahira eo daholo de oza lay mpitarika hoe manomboka izao de samy miteny amin'ny fiteny fantatra de miaraka eo daholo amizay bara sakiry barabara zay lay resaka transe état second averiko tsara izay zavatra izay a de fampidirana anao any amin'ny resaka transe état second rehefa groupe de personnes na andian'olona tafaray de taity zavatra resahako aminao ty ary expérience no tafiditra ao anatin'ny vondron'olona anankiray ianao de misy chaleur humaine créée ao anatin'izay assemblage de personnes izay de miteraka vibration ovitra tanao reo re mijery spectacle ireny de lasa misy mitomany mihitsy ohatra hoe Michael Jackson na mihira zao ohatra hoe you are not alone tsy rery ianao de mihira daholo de miaraka mirotsaka daholo ny ranomasy de misy mikikika misy torana izay lay effet an'ilay vibration zay raha miresaka vibration zay ty fréquence humaine fa izay le hoe fréquence humaine zay de dégagé amin'ny alalan'ny émotion de tay be zany zavatra resahako anao zany veriko tsara fa tsy maintsy manana ody maso a tsy maintsy manana discernement tsy maintsy manana fanomezam-pahasoavana ianao vo afaka mahatakatra an'izany zavatra resahako aminao zany de raina ny tompo alleloia de ny olona zany manatrika izy Afrika Tour 2024 de mieritreritra izy fa tafiditra ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra tafiditra ao anatin'ny ovitra selon any fitanian'ny fanamasina selon any Saint-Esprit amin'ny alalan'ireo karazan'olona be da be tonga manao toro mandeha partour mampiaina azy ireo amin'izay animation zay fa resaka transe shamanika le izy amin'ny fiarahany daholo be il faut savoir discerner betsaka tompoko ny azo ambaro betsaka ny azo ambaro ny zavatra kosa nefa azo tsindrina sy azo rasomatana toerana misy olona tena mangetaentan'Andriamanitra be mihitsy ka tafalatsaka ao anatin'ireny zavatra ireny dia misy ny lien personnel ka izy oleny resahako eto zay ampidinin'Andriamanitra mihitsy amin'iny olona zay tsy conscience tsy consciente iny malgré ao anatin'ireny zavatra créena sy animena ireny izy dia mamangy azy en personne n'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra izay abomination tahaka ny ireny ataoko fonteny hoe abominable ireny de an'Andriamanitra sy lay mpino fa ilay côté enveloppe izay isin'lay etsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa selon an'ny animation selon an'ilay mandeha partout sy lay zavatra nazavaitsika teo
dia mazava ny soratra masony ny andrina an'izao tontolo zao a efa voatsara gravy a fa ny afaka ampanantenako anao de hoe zay matsoto antsoto fa ninninna enveloppe faharatsiana sy enveloppe obscurité ka ao anatin'izay obscurité izay no misy olona mangetaeta fahazavana tahaka ny Paul Silas tany tranomaizina ny enveloppe fa i Paul Silas a nangetaeta délivrance sy nangetaeta zay efa tao anatin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra tsoto sy ny mpianatra taty ivelany de izay fietsehana izay no niombana de ny persean'ilay tranomaizina ka natonga ny fonja nisokatra de ohatran'izay mihitsy no mivadika ara-panamo misy mpino tsy fatan'izay aniany fa sendra izy présent na présente ao anatin'ireny culta ireny misy resaka profety sy karazana mpisorona sy bisopy isan-karazana efa mpinambola am-piangonana sy mpiletra mandeha partour manapatra eo Madagasikara satria Madagasikara dia olona désorienté sy vers les pera olona poritra sy mitady issue de secours de ho ia hoe zay no ampanantenako atsika fa Andriamanitra de afaka miperse amin'ny alalan'ny fahazavana avy any ambony a afahan'ny olona mandray filazantsara ao anatin'ireny ary rehefa tonga amin'ilay olona ilay filazantsara de miteraka dégager ny vokatry ny fanahy zay mivoaka avy any anatiny de miala tsikelikely détaché amin'ireny organisme ireny ilay olona processus ny fisehoan'ny filazantsara amin'ny alalan'ny zavatra ambaratsika ihany eo ambony soratra masina izany ataontsika rehetrarehetra ezahantsika partagena izany ina ihany koa ny azombary nampanaelo sy hafahafa de ozy ny olona hoe fanahy marobe ny voavonjy misy olona mihitsy tena nanao proclamation an'izany raha nandinika ianao tamin'iny Afrika Tourine de hitanao tao daholo reo haut gradé ao Madagasikara sy eran'izao tontolo zao zao le izao tontolo zao de fantatrareo le monde de ténèbres hitanao tao daholo ry mpanova sexe hitanao tao daholo ry mpaminany Tour Eiffel hitanao tao daholo ry mpanosotrositra amin'ny alalan'ny 3 points de suspension miaraka amin'ny tandrokomby sy ny sisa rehetrarehetra ny mpitsokatsoka-pino sy ny mpanjeranjera-pino hitanao tao daholo milahatra mihitsy ny V8 sy ny 4x4 isan-karazany bref ny azo ambara par rapport am'le hoe be da be ho ny fanahy voavonjy zay lay parole d'intimidation intimidé na ny mpino hoe be da be ny fanahy voavonjy satria be da be ny olona ny tafalatsaka tao anatin'ilay animation be da be ny olona no passive tao anatin'ilay avereno sokafo ny vavanao de samy miteny amin'ny teny tsy fantatra de animé ao anatin'izay le olona tafiditra ao anatin'ilay état second de toy ny hoe mahatsapa fanatrehana izany le olona fa selon an'ilay animation zany hoe tratra ilay phase tiany zareo ampitirana an'ilay olona de tafiditra tao anatin'izay le olona ary voasambotra ny émotion an'ny olona satria izy rehetra mivoaka tao de nieritreritra fa nandray asan'ny fanahy sy nieritreritra fa nandray famonjena ary ny confirmer ny mpitarika mihitsy be da be ny fanahy voavonjy fa itia eto Madagasikara de mbola hiaratsy hatrany satria animena amin'ny karazana fivavahana sy karazana culta rita fombafomba no ampiainana ny mpino fa tsy ilay révélation zao no atoko voalohany Andriamanitra monsieur révélé any ampon'ny mpino révélation tsy izay no tsy izay no entina mampiangona olona sy entina zaraina ampahafantarina ny mpino eto Madagasikara mazava be amin'ny baiboly Hébreu 7:10 sy ny 9 hafa Jaona 2:2 ny Salamo 118 1:9 Jehovah ny mpamonjy
Jesosy no mpamonjy. Ny question réponse zany ny quiz par rapport am'izay hoe be da be mifanavovony zay dikan'izay de efa maka ny toeran'Andriamanitra mihitsy ilay olona miproclamer à la place n'Andriamanitra tsy to Yahweh Elohim, à la place ny Messie Jehova no mpamonjy dia mahita mihitsy izy zany hoe be da be ozy izy mifanavovony tsy fara décortiquena sy décodena zay hoe be da be mifanavovony zay de ny tena marina dia be da be mihitsy ny fanahan'olona désorienté voavonjy zareo tafiditra ao anatin'ilay lasakany zareo selon ny Africa Tour 2024. Zany hoe tsy voavonjy ho amin'ny salut vie éternelle fa voavonjy amin'ny dénomination, voavonjy amin'ilay anaram-piangonana novonjendry zareo tamin'ny alalan'ilay animation humaine, novonjendry zareo tamin'ny alalan'ilay effet spéciaux, dia voavonjy zareo ny fanahan'ilay olona, voahidiny zareo voafatotra zareo tsy teny betsaka fa ny azoko ambara de be da be amin'izy ireny no efa nifanaiky tamin'izay nekeny sy nanolorany ny fanahana de voavonjy no amin'izay zany lay fanahana. Ary zay no ampitandremako atsika a partir an'izao fizarana sy analyse tsotsotra izao. Be da be hoy izy ireo ny fanavovonjy dikan'izay dia ny antondian'izy ireo manao tour ao Madagasikara Africa Tour 2024 dia monjy ny fananao, isambotra ny fananao. Anio zany dia mampitandrina atsika mandefa message amintsika foana mibeba miantsapaza amin'i Jesosy Kristy raha ny participer tamin'ireny zavatra ireny ianao ka isan'ilay hoe nanolotra ny fanahanao tamin'izy ireo ankolaka ilay zavatra na mivantana ihany koa anareo izay efa mifampitakosokosona dia nambarany mihitsy hoe voavonjiny ny fanahanareo, no fatorany fanahanareo, ry zareo no misele ny fanahanareo ary efa ho tonga ny vanim-potoana farany izay isin'ny jugement dernier ka raha tsy mibebaka ianareo dia tanteraka aminareo le hoe misy lalana heverin'ny olona fa mahitsy kanjo tsy izy fa fahaverezana no iafarana. Amaranako azy ny Jeremia 7:15 vaozina izay olona matoky sy mitoky amin'olona sady manao nofo ho sandrany ka miala amin'ny Jehova ny fony. Reny olona be da be izay lasa pasiva sy lasa nanankipo sy nieritreritra fe nahita famonjena tao anatin'ireny animation dessin animé reny lasa mitoky. Ary la preuve rehefa miteny ny marina par rapport amin'ny parcours n'ireny milaza azo mpanompon'Andriamanitra isan-karazany reny ianao de misy interposé be da be mihitsy manozona mitenikre teny ratsy sy ny sisa be da be. Dikan'izay dia tafiditra ao anatin'ity Jeremia 7:15 lasa mitoky amin'ilay olona ireny olona be da be izay le efa hoe voahidy ny fanahany, voavonjiny izy ireny ny fanahany dia amin'izy ireo lasa mahazo ny toeran'i Jesosy Kristy ireny mpanompon'Andriamanitra isan-karazany reny, mpanova sexa, ny mpanjeranjeram-pino, ny mpitsotsoka-pino foafoa, ny mpampiasa menaka magaga sy ny sisa be da be novonjeny reny olona ireny ny fanahany dia lasa matoky an'ireny olona ireny izy nofo sandrany. Ireny olona ireny lasa sandrany ireny no intercesseurany ireny no mpivavaka ho azy ny amin'ny problème ny kitapom-bolany ny ara-piainany ny resaka zavatra be da be mamatitra azy, ireny olona ireny no fiantsapazana. Zany hoe efa ho amin'ilay ozina, zany hoe efa olom-boaosiny fa tsy consciente amin'izany zavatra ambaratsika izany izy. Vorahinao ny afatra tsotsotra no zaraiko taminao de mino fa misy décision raisinao a partir n'izany zavatra zaraitsika izany makasitraka n'Andriamanitra tsy to makasitraka nareo miaina apprendre ou à laisser ny message tsika Andriamanitra ny anafaka anao
raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Tainy tompo isika rehetra tianao foana Jesosy. Mankasitraka betsaka anareo rahasoantsika rehetra. Shalom daholo.